Miarabatsika indray Ravanitika. Resaka fiainam-pirenena indray aloha tsika androany. Mahita zao vaovao mandeha izay nidinany ministry ny fitsarana any Mananjary mahakasika reo sinoa mitrandraka volamena tsy ara-dalàna. De somary gaga ihany tena hoe ny ministry ny fitsarana no nidina ifotony miaraka amin'ny mpitandro filaminana, miaraka amin'ny police de mine, ny sambotra reo sinoa manao fitrandrana ara-dalàna, tsy ara-dalàna. Gaga tegna satria zao. Voalohany sinoa reo tsy hoe amin'ny angady lapely na amin'ny angady lahy ro edian'ny volamena, fa amin'ny agent maro. Mipetraky le fanontania zany. Misy olo tonga de manome tsiny ny direction régionale ny mine sy reo tompona ndraiky mpanjakana agny fotony. Tsy amena tsiny satria ino tokoa moa zany ro asan'ireo direction régionale agny sy ny mpitondra agny. Misy chef de région agny, misy direction régionale agny, misy tsy haiko préfecture agny sa sous préfecture tsy haiko, misy maire agny, misy président fokotany agny. Nagnino avao zany no karazan'olo reo, olo tanisako reo nandritra fotoa ela zay tsy mahita ny sinoa mitrandraka amin'ny agent fa tsy amin'ny angady. Petraky fanontania zay tsy ame tsiny gn'olo mametraky fanontanian'izay maro. De voatery tsy maintsy ministry ny fitsarana ro midiny fotony agny. Apetraky eo aloha fa mbo hanomeny fomba fijery koa bakeo mahakasika an'iny. Faharoa magnaraka an'izay, samihafa zany ministera zany ekeko hoe ilana ny fandraisana andraikitra, fa samihafa zany ministera zany. Ministera ny fitsarana, ministry ny mine zay tokony ho tompona andraikitra voalohany am'izany zavatry zany. Fa mety misy antony manokana moa ro nahatonga ny ministry ny fitsarana nidina any, mety mifampiresaka, misy fampiresana tao amin'ny ministry ny mine sy ministry ny fitsarana. Zay ngamba apetratsika eo. Fa hitondra ny fomba fijeriko amin'ny zavatra andresako taloha teo amizay zao, amin'ny fanomezana tsiny ireo. Fa raha ohatra hoe zay marina de normal ny fanomezana tsiny an'ireo tompona andraikitra any fotony. Ny fomba fijeriny Ravanitika de tsotra be. Soit tena zay marina, reo tompona andraikitra any fotony tsy mandray ndraikitra. Rehefa tsy mandray ndraikitra zany de mazava hoazy tokony mila esorina tao iaby. Mila esorina tao iaby ny tompona andraikitra rehetrarehetra agny fotony. Zay raiky voalohany. Raha ohatra hoe tena reo mihitsy ny tsy mandray ndraikitra. Amy lafiny raiky nefa à l'autre côté, satria ity teny midina tia mbola tsy afaka eto Madagasikara. Ty baiko midina tia mbola tsy afaka eto Madagasikara. Samy manapatra amin'ny fahefany izay nomena fahefana rehetra, na tsy au courant zany aza ny foloa de manapatra amin'ny fahefany ny rehetra zay nomena fahefana, nomena seza. Manapatra fahefana amin'ny tokony tsy ho izy amin'io, fa raha mba tokony ho izy koa moa amin'ny ara-dalàna n'inona. Fa fomba fijery roa gn'any Ravanitika eto. Mety nandray andraikitsy ny any fotony, mety mampafantatra, manao réclamation, fa mety misy tsindry avy aty ambony no manery andreo tsy hetsika.
zany zava-misy ka tsika aza de manome tsiny an'ireo tompon'andraikitra any fotony loatra hoe inona foana no nataony tompon'andraikitra any fotony satria zany zava-misy mety ataotsika hoe mety nisy nanao tatitra ahoana moa tsy ahitanana an'izay ngedabe sy ny raha iaby miady volamena misy président fokotany manao tatitra amin'ny commune manao tatitra amin'ny préfecture sy ny région ny reo manao tatitra amin'ny direction régionale mine zany atana toatra marobe zany ve de tsy afaka fa mety misy tsindry avy aty ambony a no mahazo an'ireo tompon'andraikitra any ambany de tsy afa mihetsika reo de zay nasai nitabataba mihitsy zany mety anisan'izany ny depoteny Mananjary député Haja zay vo nataitra ny tompon'andraikitra aty ambony zay tena tompon'andraikitra fa tsy hay koa na mody taitra ihany koa fa mety fa hokora ihany fa mody taitra mbola zavatra tsy hay mihitsy zany zay ny fomba fijeriko zay lafiny anakiroa zay soa ny tompon'andraikitra any fotony mihitsy raha tena hoe tsy nanao ny asany tsy nandraindraikitra de mila esorona daholo reo soa nanao tatitra reo olona reo a fa nisy tsindry aty ambony a de nangina satria mety lehibe no zareo no manao ny tsindry hoe avy alao reo ao de nangina zay ny zava-misy fa tsika zany aza de manome tsiny tompon'andraikitra any fotony loatra fa mbola tsy afaka ity teny midina ty eto Madagasikara ary zany a no ilaina ny décentralisation tena izy décentralisation effective hananany tompon'andraikitra any fotony fahefana feno raha fa misy décision tokony ho raisina fa tsy iankina amin'ny teny midina foana avy any amin'ny any amin'izay nomena fahefana io ane problème lay araka teneniko hoe le problème lay rafitra ihany io satria le rafitra mitondra atsika amizao a tsy mamehy any tompon'andraikitra isa-tsokajiny de lasa misy foana ny abus de pouvoir anatin'ny fahefana rehetrarehetra zay ndray aloha fomba fijeriny Ravanitika fa Ravanitika tsy tonga de manome tsiny be fahatany tompon'andraikitra fa manao jery roa petraka eo zany fanontaniana anjarinareo tompon'andraikitra no manazava an'izay mijoroa koa nareo ifotony agny tompon'andraikitra ifotony agny raha tena hoe fa nanao tatsy nareo fa napilaza fa nisy tsindry nahazo anareo mijoroa nareo raha tena hoe olona nadio nanao ny asanareo fa noho ny tsindry mahazo anareo a de tsy afaka nanahoana fa raha nareo tsy mijoro mendrika anareo ny esorona tao satria nareo mihitsy zany tsy nandraindraikitra mendrika anareo alana amin'ny andraikitsy nareo iabiaby ao am'izay voatonona rehetra teo fa raha fa nisy kosa ny fampanadana ny tatitra arana pirofo zany zavatra zany a de mila mitsangana nareo tompon'andraikitra any fotony manaova fanambarana nareo raha nisy tsindry nahazo anareo baka ambony agny nampangina anareo amin'io sonoa mpitandraky volamena tsy amin'ny angady fa amin'ny agent maro miaraka amin'ny machine maro zay fotsiny zany gn'anakay mankasitraka atsika tompo